fandaharana manokana ady-hevitra ara-baiboly. Iresadresahana mahakasika ny tontolo ara-panasy ny manodidina azy. Iarahana amin'ny pasteur Ertina Randriarymalala Davidson, filompanorona ny trano fivavahana vaon'ny oloko, izay iresahany sy anazavainy fa hoe fangorona karenan'ny pasteur ve ny fanatitra sy ny apafolo-karena. Fangorona karenan'ny pasteur ve ny fanatitra sy ny apafolo-karena. Ny talata fa 4 ny volana febroary 2024 manomboka amin'ny 5 ora sy fefany alina. Koa manasana ho azy. Faly miarabanao indray tompo kilasy tompo vavy tafiditra ato anatin'izao fandaharana ady-hevitra ara-baiboly. Iresadresahana mahakasika ny tontolo ara-panasy ny manodidina azy. Androany dia misy karazana loha-hevitra somary mafanapana indray hoe tsika eto amin'ity fandaharana ity, satria miaraka amintsika eto ny pasteur Ertina Randriarymalala Davidson izay filompanorona ny trano fivavahana vaon'ny oloko. Vary miarabanao pasteur. Manona fidanana tompo amintsika menakafy tompoko dia miarabanao Jaro Darandimby Arinjaka. Eny tany anatin'ny fandaharantsika manaraka dia ezahana foana ny mamaly an'ireo karazana fanontaniana izay manetikitika antsika anatin'ny tokantrano any amin'ity resaka ady-hevitra ara-pinoana ity. Fa androany iray dia resaka tena malaza ary na any amin'ny tambajotra na eny amin'ny fiarahamonina eny ny resaka apafolo-karena sy fanatitra. Ona pasteur, fangorona karenan'ny pasteur ve ny fanatitra sy ny apafolo-karena? Ya, makasitraka anao Jarota. Ny fafolo-karena sy ny fanatitra dia fangorona karenan'ny pasteur. Zay le fanontaniana mipetraka any ampon'ny tsiraray avy any, any anatin'ny tsiraray avy any, na eny amin'ny tambajotra serasera. Tsy lavina fa arekena fa tena misy ireo mpitandrina pasteur, mety misy amin'izy ireny tena pasteur tena izy, fa misy amin'izy ireny koa mety pasteur sandoka. Tahaka ny sy ny zavatra rehetrarehetra ihany manko izy io Jarota, hoe misy ny dokotera sandoka dia misy ny dokotera tena izy, misy ny volamena tena izy dia misy ny volamena sandoka, misy ny polisy tena izy dia misy ny polisy sandoka, misy ny miaramila tena izy dia misy ny miaramila sandoka. Zay foana le lalànany. Misy foana zany ny tena izy, marika tena izy, dia misy ny marika sandoka. Ary ireny atao hoe endrika pasteur sandoka hozy izy tsika, na mpitandrina sandoka ireny zay. Ina moa le mampasandoka azy? Voalohany aloha tsy manana ny antsony tompo izy. Inona le antsony tompo? Le antsony tompo dia tena amonjy ny mpanoka, anafaka ny olona ao anaty fahotana, hitory amin'ny olona ny tena famonjena, hitory amin'ny olona ny tena hoe an Jesosy Kristy tompo, anafaka ny olona ao anatin'ny asana devoly sy ny aretina. Izay lay mission nampaniran'Andriamanitra antsika ny mpitandrina, ny pasteur, ny mpitory filazantsara, dia hitona ny olona ao amin'Andriamanitra sy ao amin'i Jesosy. Zay zany lay tanjony. Karaha tena pasteur tena izy, na mpitory tena izy, na mpitondra fivavahana le tena avy amin'Andriamanitra, nahazo antso marina, dia zay mamaika azy. Ahoana ny anafahana ny olona ao anaty fahotana, ahoana ny anaovana ny mpanota ho lasa mpivavaka, ahoana ny analana ny mpifokarongony, ny mpifosorotro zava-mahadomelona, ny mpijangajanga, ireo olona vetavety ireo ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Zay no mamaika azy raha tena vrai izy, raha tena vrai mpanompon'Andriamanitra. Fa sandoka izy dia tsy zay indray ny mamaika azy, fa vola ny mamaika azy. Ahoana no angoronana ny arenan'ny mpino, ny mpivavaka, dia ireny olona pasteur
sandoka ireny na ireny le mpitandrina tsy nahazo antso ireny de mitarataratra hoe le asana pasteur ty ohatrany mety ohatrany bizina le asana pasteur ty ohatrany tena fera vaovao anderanga mba manao costara dia cravatte de mba mitoritory teny eo de mba mahay baiboly eo de mba mafanafana manao fihetsiketsehana eo mba isotomana olona ka am'izay fotoana izay tsy ilay fanovana olona ibebaka no mamaky azy fa le bizina tokoa lay vola tokoa lay arena tokoa izay no mamaky azy satria mahita angamba hoe izay pasteur rehetrarehetra hitany de tohatra mitaingina fiarakodia tsara de tsara tohatra ny metimety ka andeha mba hiazakazaka ka ireny pasteur na mpitandrina na mpitoroteny zay tsy de mbolana tsy manana antson'Andriamanitra ireny no manimba ny filazantsara ireny jarota satria rehefa mampianatra izy na mitoroteny na zavarotrany de tiany irona foana ny mpivavaka na ny olona ho aminy hoe any amin'ny fandoavana vola any amina fanomezana de any amina zavarotrany resaka vola io vola zay alainy io anefany tsy hoe vola afandray mako le hoe vola anaovana ny tranon'Andriamanitra de anitarana ny asan'Andriamanitra de anaovana an'ity fa io zavatra io any aposy de entina amin'ny liba entina amin'ny adalana de entina amin'ny fiainana entina ny olona hoe zany arany pastera fa jerenareo fa tena ny gourmety volamena ny telefona ny zavarotra ny vola million ny tomobila raitra de raitra de le tiany asongadina am'ireny de le hoe mety tsy zay de reny zavatra ireny zany jaroda dia manaitra ny olona ary ohatrany hoe mandrangitra ratsorina mandrangitra ny olona ireny ary reny matetika no hitany anatin'ny Facebook hita ireny dia mahatonga ny olona tena mamoaka resaka mihitsy hoe fangoronan-karena ny fivavahana ny fafolo-karena ny fanatitra dia fangoronan-karena pasteur mangoro-karena fotsiny zao ny pasteur amin'ireny zavareny bizina ozy izy ny olona rehetrarehetra zay zany le izy jarota fa raha ny marina nefany zay zany le côté hitan'ny olona le ty ivelany ny olona raha teo moa zany indrindrandrindra tsika malagasy sahirana rabola reraka rabola any ka raha vao mbo am'songadingadina kely ianao de efa tonga de tsy te alala ny olona zay foto fijoronao hoe inona le tena foto fijoronao indrindrandrindra resaka fivavahana io mako mahavariana jarota raha ny dokotera manana katikatara tsy mahataitra ny olona zany raha directeurna orinasa no manana katikatara de ohatrany hoe miasa izy miasa ireny miasako fa raha vao mipasteur ohatra manana tomobile de renga miasa fa reny olona mitabataba fotsiny reny de mahazo tomobile azy anao raha mpampianatra azy anao na professeur ny manana tomobile na mavita trano ny mpitsara manana tomobile tsy mataitra ny olona ny avocat manana tomobile tsy mataitra ny olona na mpivarotra charbon aza ny manana katikatara tsy mataitra ny olona fa raha pasteur no manana katikatara de mpangalatra pisoloky zay fijerin'ny olona azy nareo olona tsy miasa akory fa olona ary fiveran'ny olona anay to zao zahay itony de olona mitsotsotra ao an-trano de amin'ny sivy sasany vao mifomaraina de avy eo mihinana ronono croissant de pain choco de miverina mitsotsotra kely indray manao lasesta de misakafo indray amin'ny 12 taona zay zao fiveran'ny olona io de mihinana kotleta de mihinana kosivorona de ny arivariva indray mirozirosy de mirozirosy miaraka amin'ny tomobile de mihinana pizza eraky ny tapitanety de mihinana glasy de tonga indray ny alina de matoritory miarivariva de zany ny fiveran'ny olona n'le asana pasteur
tsisy ilanazy de aveo rehefa tonga ny alady na sabotsy de mba mampiresaresaka mikikika ao mpiangonana manao alelosia amena de ozy ny olona reny tsy miasa zay le ao an-tsain'ny olona ary de mahatonga ny olona sasany be fialonana mba be fialonana kely izy zany hoe raha mbo manana zavatra kely ianao nefa inona mo jaroda no ampiasain'ny avocat zavatra ampiasain'ny avocat nge vavy miresaka izy de miaro izy inona moa no ampiasain'ny professeur vavy miresaka izy de zay no ampiasain'ny inona ny ampiasain'ny mpampianatra vavy no ampiasain'ny vavy inona ny ampiasain'ny mpivarotra zavatra ohatry zany io zany raha ren'ny olona rehetrarehetra reny no mandray zavatra ka mba mahatsangany zavatra de tsy maninona izy fa mety tsisy olona mikritika zany fa raha vao mpitory teny ohatranay tony de araky ny teniko taminao teo de ohatrany hoe olona manao plaisir fotsiny fa raha mbo fantatry ny olona manko jarota fa ohatranazy zao raha ianao zany no hoe tsika tsy mirere an'izany fa mba hoe fampitady fotoana ionana de na manomboka amy 5 maraina azy tsika efa sarotra ny azahoana tsika ny hoe nde iona zany fa sarotra zany satria ny fotoana faran'zay tery ary be da be na ny pasteur mpiara-miasa tam-piangonana aza hoe mba manao fotoana aminao zay pasteur mba te iona aminao na de 10 minitra ra ohatra sahirakirana ny ahitana an'izany satria ny fotoana enjana ny asa ary mafy de mafy ny asa zany rehetrarehetra zany de fanazavana hoe ny pasteur raha le pasteur tena izy dia tsy pasteur mpikiky ny volan'ny olona aloha fa le fanahany olona mamaky azy anovan'ny olona mamaky azy anafaka ny olona ao anatin'ny aretina mamaky azy anafaka ny olona am-pelantanany devoly mamaky an'le mpitory teny na pasteur tena izy fa tsy volan'olona zany mamaky azy zay zany le izy jaroda ary misaotra an'Andriamanitra fa mba betsaka ny pasteur tena izy na mpitandrina tena izy no ny mpitandrina sandoka na reny le pasteur tena hoe mpibizina fotsiny reny fa mba mibetsaka reto Madagasikara de mba maro anisa kosa ny pasteur mpitandrina côté ray zay fa nyresaka ianao tonga de le côté arabola no nyresahanao teo jaroda zay zay tena ho resaka fa zay aloha zany ny tiako tsindrina manoloana an'le resaka hoe ara-panahy aloha zany zay resahako zay jaroda ny manitikitika ny sain'ny olona mantsy de ohatran'izao rehefa mandinika ivelan'ny olona hoe ny mpino a mema antitra nareo me manan-karena nareo mandeha veoity a ny mpino mandeha tongotra ny fanontaniana tonga de mipetraka am'izany zany de hoe tena ilainareo marina ve zany re zavatra iny amin'ny alalan'le fafolo-karena sy fanatitra ve zany no mahatonga anareo mengeza no mahatonga anareo mahazo veoity no mahatonga anareo mahazo trano de mametra-panontaniana ny olona zany hoe fa ahoana no misy an'izany différence zany fa ahoana misy an'izany karazana hoe tsy fitoviny zany hoe ny mpino miamahantra nareo me manan-karena nareo mitaingina veoity ny olona ry mandeha tongotra zany hoe ny fanontaniana mipetraka zany hoe ilaina ve zany zavatra rehetrarehetra zany ilaina ve zany zavatra rehetrarehetra zany amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ny mpino miamahantra ny pasteur miamanan-karena raha ato amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko manokana aloha de diso zany ny akamaroan'ny mpino ato zany ndray tsy miteny hoe mpino zato isan-jato fa ny akamaroan'ny mpino ato miamanan-karena raha reny ivelany zany ny resahany dia miamanan-karena izahay jaroda de mifanerasera am'ireo olo reo izahay dia miaona am'ireo olo reo isan'andro dia mahita ny fiovan'ny fiainan'ireo olona ireo imbe diabe no mahita hoe tonga eo reo olo reo na kapanaovana ara-tsisy fa mpivady miady mpivady bokany trosa mpivady tsy manana trano mifanenjika amina ofa-trano mifanenjika amina ofa-trano tsy maloha ekôlasy
zany daholo ny olona ary ny atao vaony oloko de reny olo reny no asainy reny zany no asainy ianao le boka de raha manarany fandarako anenareo amin'ny télé na amin'ny radio fa nenay reny ny tena asaina ao anaty sport ianao boka ny troso ianao ananan'olona vola ianao mahanitra velona ianao tsy mananasa tongava fa hanova amin'ny fiainanao jesosy ianao ariny ny vadinao ianao reny ny dokam-barotra tsy mba hoe mitona mpanan-karena akory afandray mako ny any sasany ianareo zay te hitombo areny fa ny atao amin'ny vaony oloko ianareo le marary efa lany vidim-panafody efa tsy manam-bola tsony ary ny akamaroan'ny olona marary ao le marary efa tsy mahavidy fanafody reny tsony no tonga atao amin'ny vaony oloko entina mambavaka zany de averiko foany ty resaky ty hoe inona moa no arena angorononao am'izany nividy panafody na paracetamol rehefa tsy ananany tsony sérum maray rehefa tsy voavidiny tsony ka arena inona no angorononao am'izany izy ara ny lozam-bady de ny sarahan'ny vadiny de miaraka amin'ny zanany anankiroa de ny sakafo hoaniny zareo telo mianaka tsisy hoaniny de inona moa no arena angoronona am'izany azonao V8 inona no azonao am'izany hoe ividy V8 ianao de olona ohatr' zany hoe izy ary tsy mananasa fa olona somairahiraka tanina rivo azonao izy ary olona boka ny trosany banky ary banky anakefatra ny ray manana vola aminy de aveo mbola manjana bola koa de mbola nananzobaviny vola izy de anana mipiraita-po amin'ny vola de vola any amin'ny olona io atao inona moa ny ividianana V8 azonao ividy 4 amin'inona am'izany moa ianao ka zay ny anadosiko an'le hoe ny olona miamanitra de nareo miamanaka-reny ny zavatra mety hitan'ny olona amboalohany angamba de le olona voalohany mitsofoka ato amin'ny fiangonana ohatra izy tsy manao kapy iny le izy voavoalohany le mbola miaraka reny de mbola terenany andoha ampafolo-karena sy fanatitra ihany de reny ny hitany reny ny hitan'ny olona izy misaringom-borodamba le voanomboka ivavaka de mety reny angamba ny hitan'ny olona sasany satria raha atao vaony oloko manokana nge misy olona manjato isan-kerinandro no miditra ato de mety zay ny hitanao fa ireny olona ireny tompoko de marina ihany ray aveo le tenin'ny olona hoe mandofa folo-karena izy aveo de mandofa anatitra izy aveo amin'ny fomba ahoana ary sotra kely le izy tena potika ny fiaina mitsofoka eo mahantra izy mitsofoka eo boka ny troso izy mitsofoka eo fa rehefa tonga ao amin'ny jesosy izy tonga tena mivavaka izy delivreny izy roanany de volony fahantranao aminy de miamiova amin'ny fiainana rehefa miala amin'ny blocage de marina ihany eto amin'ny côté ilany ray le tenin'le olona hoe reny ray no mandofa folo-karena sy fanatitra ka tsy le izy vo mitsofoka ao no mandoha tsy le izy le mahantra velona boka ny trosa no mandoha fa rehefa manomboka izy tahin'Andriamanitra manomboka efa manomboka miova amin'ny fiainany manomboka efa manomboka mahatsangana trano izy fa maro nge jarodany olona mahavita trano ary tahin'Andriamanitra olona tsy apozinao zany no miresaka aminao hoe raha mijery mipoziny anao de araky le tenin'ny olona mikapakapa kely fa miteny aminao reny olo reny aveo pastera mba afaka makany aminay aveo anao hitokana trano fa navita trano izahay mba afaka aveo anao pastera fa anangana trano zay de anangana fotsy de mijery mipoziny anao hoe ty olona ty ve anangana an'izany asinao ka zay ny lazaiko anao hoe tsy mety tazana any amin'ny fiangonana sasany angamba le hoe olona mahantra no kikisana fa ohatrany ny ato amin'ny vaony oloko ohatrany tsy de zay fa tena miteny aminao fa presque ny olona tonga eto de olona mahantra izy ny tonga voalohany fa tena manova an'io fiainana io Andriamanitra manova amin'ny fiainan'ireo oloreo Andriamanitra ary maro amin'ny fiainan'ireo oloreo tena miaina amina fahagagana isan'andro ary marina mihitsy le tenin'le vehivavy anankiray nijoro vavolombelona tao amin'ny télé sy tao amin'ny Facebook reo tsy haiko tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana fa de nahazo tsy haiko azavaina na fa ary misy zany misy zany tompoko misy zavatra tsy hainao azavaina
fa de hitanao fotsiny zao io olona io sahira tena mahantra mitsofoka ao fa de afaka fotoana fo io olona io tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra de reny olona ireny matetiky manao fafolo-karena ozy izy ny sasany manao fanatitra fa tiako tsindrina nefa jarotaka fa niaza ohatranazy zao ohatrana de mba manana 4-4 vitsivitsy a tsindriko tsara manana 4-4 vitsivitsy a fa de sako koa aloha milaza aminao fa tsy fafolo-karenan'olona zany no ananako an'ireo tsy fafolo-karena fa za zany anisan'le mba pastera za pastera voalohany aloha maro reo mpino mba tahin'ny tompo zay tsofoko rano manokana averiko hoe tsofoko rano manokana de misy am'ireny nge jaroda tonga de hoe mandray fitahina amina miliary tombom-barotra amina miliary de io olona io misy fotoana tsy fafolo-karena nomeny anao fa misy ny atsasaky vola io nomeny anao misy ny apahatelo misy ola tonga mihitsy ao na pastera ny ty tsy fafolo-karena fa ny apahatelo-n'le fitahina nomen'Andriamanitra anay ty mba hoentina eto aminao ty misy amin'izy ireo ary tsy niasa mandritry ny 5 taona de nahazo asa izy rehefa nentina mambavaka de mikarama 25 millions de tsy fafolo ny 25 millions nomeny fa iny 25 millions karama ny voalohany iny mihitsy ty pastera ny voaloha karamako 25 millions tsy fafolo-karena ilazako aminao zany hoe tsy de mitombona le hoe fanata sy fafolo-karenan'ny olona no azahoanareo andreny fa ny akamarony de misy olona ndray ohatra zao manome anao tomobile fotsiny zao izy io pastera misy tomobile de mba eto io mba ana de mba mena ianao io fiara io imbe dabe imbe diabe averiko tsara imbe satria na za koa zange pastera mba za koa zange ripijery mba manome iny izy ty mba manome fiara olona koa misy misy fotoana mba zany misy mpanompon'Andriamanitra pastera hitako eny de mba ty pastera mba misy fiara de mba eto anaova ny asan'ny tompo de mba misy olona koa mba manome antena fa amin'ny akabeany aloha amin'ny akabeany le hoe fanatitra sy fafolo-karena zany tsy azahoanao an'izany ka tsy ohatra ny fiangonana manko ohatra ny vahony oloko ihany n'olo resako fa tsy haiko zay lalànan'ny fiangonana sasany ihany ohatra ny fiangonana vahony oloko zao tena misy rafitra matanjaka be ao izay rafitra matanjaka zay structure zay de tsy afaka mikasika vola mihitsy ny pasteur ohatra anazy zao de tsy mikasika vola mihitsy ao am-piangonana hoe andeha anisa fanatitra na angorona fafolo-karena hoe vita ny fotoam-bavaka de ahoronina mivadiny tsy mipetraka any aminareo zany le tsy mipetraka ny any vola mipetraka aminay de mba misy anniversairako de hoe mba anniversaire amin'ny pasteur ty na vandaotsika mba ame cadeau azy de manao ny olona fanatitra na rakitra de iny angany mba entinay amin'ny sachet iny mba entinay amin'ny sachet mandeha mody fa ny ao am-piangonana tsy mety zany fiangonana vaoniloko zany nge fiangonana manaraka rafitra ara-panjakany fa raha zany no anaovanao hoe blague afa manko le fiangonana kely etsanelakelatrano eto de olona 3 ny ao anatiny de manao zay daniny kibony ao pastera na olona 100 ny ao anatiny de manao zay daniny kibony ao pastera fa zany vahoniloko zany zavatra rafitra misy olona manetsiny maro ary raha zany misy vahoaka manetsiny maro zany no anaovanao sangisangy hoe zay tiako atao satria any lehibe angoroniko zay tiako angoronina de izany pastera anakan'izany firifiry moa ny fiangonana hitasika mikorotany etseroa miadony ny pastera etsy mifampitora-bato mifamelidaka sy tondro fanompoatsy amin'ny Facebook ianao nga mbola nahitan'izany tamin'ny vahony oloko hoe pastera niady tato amin'ny vahony oloko de fandrangitra tary dia tsy ny vahony oloko matoa zay misy adversaire manenjika de le olona nivelan'ny fiangonana no manaratsy de mananina de mandrabiraby de manenjika kely ao arina kely ao de reny le olona nivelan'ny fiangonana fa tsy mbola nahita ianao indray mandeha na indray mandeha azy hoe niady tao ny pastera ny fiangonana vahony oloko fa niady voninahitra na niady fafolo-karena sy fanatitra satria le rafitra
rafitra tsy rafitra ara-panahy ihany ny rafitra ao am-piangonana fa misy rafitra ara-bola ihany koa izay ahafahan'ny rehetrarehetra mifampifeh misy fanaraha-maso ara-bola ao satria tsy pastera ray pastera amina rivony ange ano any amin'ny 200 300 mipastera tao vaoniloka ahoana ny anaovanao abus hoe zany ny lehibe atoka zay tiako tondrano ty tsy vitanao zany fa ny rafitra tam-piangonana ny pastera tsy mikasika vola mihitsy ary tsy mitantana misy fitantanana mazava io ka zay ndresako hoe raha iresaka ianao zao hoe ivity 4 raha pastera de alaina ny vola am-piangonana sy fafolo-karena tsisy olona anaky an'izany ary tsisy rafitra manaky an'izany fa reny ohatra anazy zao le mbo manana de mba zay teneniko anao zay hoe misy olona tahin'Andriamanitra be izy de voakasika amin'ny fony de ohatra ny eo amin'ny fiangonako angery Jaroda tsy mahataitra ny olona zany hoe manome 100 millions zany tsy mahataitra mivavaka ao am-piangonako manome an'izany 300 millions zany tsy mahataitra mivavaka ao manome 50 millions zany tsy hoe zavatra hoe manaitra-taitra be zany mandray an'izany ao magnano an'izany zao de dianao pastera ao izy tsy hoe zavatra manaitaitra be zany le olona zany taraiky aty amin'ny fafolo-karena sy fanatitra de manenjika anay amin'izany ianao fafolo-karena sy fanatitra fa ny anay ange tsy zany efa depaseny lavitra be zany zava-raha nenjehanareo anay zany zavatra efa tsy azy zay fa nareo ny taraiky ihany fa zay zavatra efa lasa lavitra be mihitsy amin'ny zavatra ataon'ny olona fa zany de mahazavaiko Jaroda ka tsy hoe araky ny teninao teo hoe ny olona miamahantra de mandeha ditongotra kely fa tsy zany ny ao amin'ny vaon'ny oloko fa mety hoe mahita taratra an'izany ianao any amin'ny sehatra sasany fa ny akamaroan'ny olona zany ray ho amin'ny tsy miteny hoe 100% fa ny akamaroan'ny olona ao tahin'Andriamanitra mahita vokany maro de faharoa kely anamafisako ny teny sy zay zavatra resako zay Jaroda de hoe fanga kosa moa tsika malagasy nge zo mihitsy kosa raha miteny ianao hoe mahantra mivavaka ny vavaka any aminareo fanga kosa mivavaka any aminay ihany kosa mahantra sa hoanao zay izy nareo tsika miara-manaiky fa 700 ny gasy olona sahirana daholo de misy mahantra daholo na any amin'ny adventiste ny any amin'ny katolika misy mahantra sa tsisy any ny any amin'ny ara-pilazantsara misy ny tsy mivavaka koa arany misy any amin'ny musulmane misy mahantra any amin'ny mpanompo sampy misy mahantra misy eny an-dalana eny fe mahantra fa ny mahafinaritra de zao rehefa le ao aminao mba misy tazan'ny olona kely mandeha de hitombotra de iny ny anenjehana anao am'le mba mitangina fiara aza razonao le tokoreza eny amin'ny arabe ny fiainy daholo ndany makeny ambodiny isotry de ndany eny petite vitesse de ndana makeny analakely fa femo mahantra eny de ndana makeny any ravoangy fa rehefa le mba mpivavaka ao vaon'ny oloko mba mitazan'ny olona kely mananina de anao mitangina tomobile de ohatrany hoe fantaniko ngamba ety fatelo ngamba pasteur de hoe eo am'le fomba fandresen-dahatra le olona mihitsiny am'le andoham-pafolo-karena sy fanatitra ny ao amin'ny fiangonanareo manokana ve dia ampitahorina hoe veriny amin'ny helinareo raha tsy mandoham-pafolo-karena sy fanatitra de zay hoe mandrisika an'le olona anao an'izy io sa hoe ahoana pasteur hoe overany amin'ny hely de mahantitra nareo raha tsy manao fafolo-karena sy fanatitra de ampitahorina potika nareo raha tsy manao apafolo-karena voaozany nareo raha tsy manao apafolo-karena sy fanatitra le izy ny fampianaranao anaty baiboly Jaroda baiboly io ohatry zay ny ateviny fa misy fampianarana be dia be ao azonao anisan'ny fampianaranao zao ohatra ny fampianarana momba ny fibebahana hoe ahoana ny fomba fialana amin'ny ratsy ahoana ny fomba fialana amin'ny toka ahoana ny fomba fialana amin'ny adalana raha tena te hibebaka ianao ahoana ny tokony atao zany ny fampianarana ahoana ny atao raha teo afaka amin'ny famosaviana inona ny atao hoe ozina ao anaty baiboly eo daholo zany ahoana ny atao raha te ho any an-danitra misy fampianarana be da be mahakasika ny fiainana mandrakizay ao io fampianarana anaty baiboly io be da be mampianatra momba ny fanambadiana momba ny ahoana ny olona tokony alaina vady sy ny resaka ohatroatra zany ao anaty baiboly ao de misy fampianarana be da be mahakasika ny
ny fiarahamonina ary ny resaka intelligence sy fahendrena communication relation aman'olona ao anaty baiboly daholo momba na intelligence na connaissance ny akamaroan'ny savant maneran-tany sy ny olona manam-pahendrena rehetra maneran-tany de ny sitona avy ao anaty baiboly daholo ny fandaminana politika sy fiarahamonina eto ambonin'ny tany de voasitona avy ao anaty lalàna ny baiboly daholo io baiboly io zany tena masahana zavatra be mihitsy jarota io baiboly io ary ny amanokana za tena faly fa baiboly ny ano ny taridalana ao mapety ny fiainako ary tsy ny fiainako ihany fa reo olona maro be amanetsiny ao amin'ny trano fivavahana voaniloko reo tena hoe maro am'ireo fiainan'ireo olo reo nge tena taloha mampalahelo tena mampalahelo fa mahatsapa fiadanana zao mahatsapa an'izany hoe olona misy karazana olona tsy mahay mifaly zany ohatra amina olombelona azy fa mivavaka ao nanomboka misy fifaliana misy olona tsy mbola natsapa an'izany miadany zany hoe tenay ve zany le fiadanana sy fahasambarana hatramin'ny vavahany tao mahatsapa fahasambarana sy fiadanana misy karazana olona hoe tsy mbola nahita an'izany hoe tena hoe amamy fiainana zany fa hatramin'ny mbola kely na olombelona azy de korotana lava atao anaty tokantrano fa rehefa ny vavaka de tena miova ny zavatra rehetrarehetra azonao fa io baiboly io tsy hoe fa folo-karena sy fanatitra fotsiny azonao ny an'ny sasany mako rehefa le tsy te fivavahana izy ka nendrika fivavahany de ohatra ny fiheverany fa tsy misy afa-tsy fa folo-karena sy fanatitra ny ao anaty baiboly ao fa apahany kely zay voasoratra ao anaty baiboly tompoko ny fafolo-karena ny fanatitra apahany kely ngamba apaharivony rabe indrindra amin'ny zavatra voasoratra ao anaty baiboly zany zany hoe hoa tsika ho ale sahirany tsika malagasy de vo misy resabola de ranga daholo ny sofina sy ny maso ahoany zany indrindrindra hoe misy apahana torotenina pasteur apahana torotenina pasteur anao am-piangonana ohatra de iny ny ansasany stomma de akana extrait kely de hoe retony de ino no stomma fa any amin'ny apaharivony ny zavatra resahan'ny baiboly angamba ohatra nazy ao rehefa mitoroteny ao am-piangonana ngamba indray mandesaky ny 5 volana rabe indrindra fomba miresaka an'izany fafolo-karena zany ao am-piangonana mety indray mandeha isaky ny 5 volana na isaky ny 7 volana fa miresaka fahamasinana momba ny fitafian'ny mpivavaka miresaka momba ny fahamasinana amin'ny zavatra tenenin'ny vava fahamasinana amin'ny resaka vidéo amin'ny resaka Facebook amin'ny telefona fandaniam-potoana amin'ny fiainana zany zavatra resa momba ny fifankatiavan'ny prala ianao manana fo madio amin'ny havana ianao mitian'Andriamanitra zany zavatra resahana fa tsy de miresaka loatra an'izany hoe anaka raha miteny ianao hoe ampitahorina ny olona hoe mahantitra nareo raha tsy manao fafolo-karena sy fanantitra very any amin'ny afo be nareo raha tsy manao an'io de mety indray mandeha angamba indray mandeha fa raha zany koa no resahanao isaky ny mihetsika de na ny olona aza leoko na ianao ve de na mpivavaka ohatranao hoe de tsy ho leo ianao isaky ny tonga am-piangonana de fafolo-karena sy fanatitra no takinao azonao leo ianao ny afarany leo ianao ny afarany ary ianao ry mety tsy hivavaka ntsony hoe isanandro kosa ve de takinao reo zay paster anefany zay olona tsy miasa ny zanaka olona tsy mihinan-kanina Nicolas tsy voalo nefinareo takinareo foana kosa ve zay na za tsy eo amin'ny toeran'ny olona kosa ary lo miala fa maninona ary nefa reo olo reo no mifikitsy raha lazaitsika zany fa fafolo-karena sy fanatitra foana no takina amin'ireo olo reo de maninona reo olo reo mifikitsy ao am-piangonana satria ny tena marina tsy zay ho atsy fafolo-karena sy fanatitra zany fa apahany ray zany singan'ny ray zany fa mahatonga an'ireo olo reo miorina ao maro no zavatra tsapany akoatra ny resaka arabola maro no zavatra iainany maro ny fampianarana raisiny ny amin'ny fitondran'ny akonany fampianarana momba ny fifandraisam-pivady atonga ny tokantranony lamina fampianarana momba ny fanasitranana
fampianarana momba ny fahagagana sy fahasoavana raisy nisanandro fanambina zany rehetrarehetra zany fampianarana momba ny fiainana mandrak'izay fa tsy retsaboly zany hoe vo tonga am-piangonana ave zany pastera de andray micro tonga de ry havana ay zany vavolo-karety zay manko fiheverany sasany eny izy io ay zany fanaty za le fahasonareo malaky satsy zany le izy a fa tena hoe fitorinany sitrapon'Andriamanitra fa tsy laviko mbola averiko ihany ty tany amboalohany tsy laviko fa misy an'ireo mpitandrina izay tsy manana ny antsony tompo fa vola mamaky azy arenany mamaky azy mpitandrina sandoka raha la sandoka ozy izy nyvoalazan'ny baiboly reny izay tsy mieritseritra fa tsy vola biziny fa tsy mieritseritra fanahin'olona tsy mieritseritra anafaka ny olona ao anaty fahotana sy adalana sy fiainana ratsy fa biziny de reny olona ireny atahorana mbola tsy niresantsika mantsy zao le karazana ohatra hoe menaka sy zavatra midimidin'ny fiangonana re fa mety ho resantsika amin'ny fandarana manaraka pasteur fa ny zavatra tiako anotaninanao fotsiny eto ampamarana ny fandaharana pasteur ny malagasy tao anatin'ny 5 taona 7 taona nanomboka nidiran'ny tambajotra serasera Facebook sy ny tariny dia nanjary nisy karazana zavatra niova be teny amin'ny fiarahamonina teny lasa mitsaratsara sy ny tariny ary ny poanjo ady hevitra antsika zao raha ny tena ny 20 isan-jatany tao anatin'ny tambajotra serasera ahoana ny fomba fahitanao ny fomba fampiasain'ny malagasy ny tambajotra serasera eto ampamarana ny fandarana pasteur mo ny tena marina amin'izy io azony Jaroda efa mifamely daholo ny olona am'izao hoe mifamely ny olona am'izao ary tsy akitsitsy io tsy akitsitsy io za zany hitako ihany hoe zao tsika eo anatin'ny hoe vanim-potoanan'ny fanavaozana ny firenena zany amin'ny resaka fitantanana raharaha-pirenena azonao fitantanana raharaha-pirenena de mitsofoka tsika eo anatin'ny hoe fanavaozana ny dikan'le hoe fanavaozana de le hoe fanatsarana zany zay ny raha fijeriko an'le fanavaozana zany hoe isavatra be da be hovaina eto amin'ny firenena fomba fitantanana ny fomba fifandraisana ny resaka fahamarinana ady amin'ny kolikoly mba tsy asiana mifanienjika tsony mba zay zany fijeriko an'le fanavaozana mba tsy tokony miady tsony zany ny gasy fa ndao hifankaty fa tsy maintsy miady azonao tsy maintsy miady biby tsy maintsy mifampisambotra de tsy maintsy mifamely satria le izy tena zay teniko anao zay ny olona io zany ny mpanao politika io de anaty Facebook eo no champ de guerre eo zany fandrangitra ao le izy zany ao zany champ de guerre ao ny terrain de guerre ao anaty Facebook eo ka tena ady ao mifamely ao ary tsy akitsitsy ao na resaka politika io na resaka ara-pivavahana io na resaka fiarahamonina io na resaka ara-barotra io ao zany zao ny champ de guerre ao azonao zay ny tiako tenenina ka tsy akitsitsy io ka tsy hitako le avaly anao am'le hoe ahoana ny fahitanao le fomba fampiasan'ny malagasy an'le Facebook fa de miady io miady za fotsiny aloha za de tena tsy miady amin'izanisa zay fotsiny any zany ny ampiasako an'io Facebook io Jaroda za tsy miady za tsy miady amina mpanompo sampy ny fanompo sampy diavako fa za tsy miady amin'ny mpanompo sampy tsy miady hevitra tsy miady amin'ny mpanompo sampy za tsy miady amin'ny mpamosavy fa za ndray manapotika amin'ny famosavina azonao za tsy miady amin'ny mpanao politika maloto fa za manapotika amin'ny politika maloto za tsy miady amin'ny mpanoto fa za de miady amin'ny fahotana miazan'zay lay pakako za tsy miady amin'ny foka rongona fa za de manapotika ny rongona zay le izy de miazany za tsy miady mihitsy be da be olona te ampitsofoka anao anatin'izay ady ao anatina tambajotra serasera zay fa za tsy mitsofoka ao zay ny tsy tenenako nininona hoe raha nanontany ianao hoe ahoana fahitanao fomba fampiasan'ny gasy an'le tambajotra serasera ny azoko tenenina fotsiny de en champ de guerre terrain fanaovana ady eo zany ka tsy akitsitsy eo tsy akitsitsy eo zany na mpanota na mpanao politika na olona tsotra na resaka ara-barotra
fa tena mifamely eo a fa za fotsiny zao raha misy mamely doza hoe asio ahy za zany azonareo asina azonareo mpitena fa za ndray tsy amaly za zany tsy miady mihitsy a za azony olo le diavany azonao za azonao lotona za azonao alana baraka fa za ndray tsy miady aminao zany zay niany nitondrako ny Facebook za zany matomba manao Facebook de mitory teny azay dia mitositona ny olona ao mifanjakan'Andriamanitra de mitona ny olona iova fa za ndray tena manaky mihitsy tenenan'ny olona ratsy ary za raha misy fotoana tena miteny raha tsy mahita olona itenenana ratsy nareo de za itenenana raha mba tsy mahita olona opainy nareo any ambadika any fa te hanompa olona za opainy fa za manaiky azonareo rehefa tsy mahita olona enjehany nareo satria misy olona nge efa mba zatra mpanenjika olona de tsy hitantsona izy any enjehana de mba za enjehany za zany tena manaiky anao anatin'ireny tambazotra serasera reny hoe ataovy zay tianareo atao fa za ndray nefa tena tsy miady mihitsy eo anatin'ireny zaroda fa miasa sitrapon'Andriamanitra ihany mazava de zay ihany koa tompoky lasy tompoky vavy no etsika nanakatonana an'ity fandaharana ity a ezaka indray tsika hitondra karazana loha hevitra vaovao amin'ny fandaharantsika manaraka makasitraka pasteur nanaiky niaraka ny tafatafa teto amin'ny fandaharana manasanao amin'ny manaraka indray mirary so jaroda randimy aryjaka de hotahiny tompotsika menakavy veloma tompoka fandaharana manokana adievitra ara-baiboly iresadresahana mahakasika ny tontolo ara-panasy ny manodidina azy iarahana amin'ny pasteur heriteny Randriary Malala Davidson filompanorona ny trano fivavahana vaon'ny oloko izay iresahany sy anazavainy fa hoe fangorona karenan'ny pastera ve ny fanatitra sy ny ampafolo-karena fangorona karenan'ny pastera ve ny fanatitra sy ny ampafolo-karena ny talata fa 4 ny volana febroary 2024 manomboka amin'ny 7 ora sy fefany alina koa manasana ho azy